Ampiasa ny faranitantsaina artifisialy ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fampiroborobona ny haitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny fikirakirana ireo antotan-kevitra rehetra misahana ny fitantanan-draram-panjakana miroso hatrany noho izany ny asa amin'ny fampivoarana ny lafin'ny haitao arakajy mirindra eto Madagasikara indrindra fa eo amin'ny tontolo ny asa-panjakana izay tafiditra anatin'ny politika ankapobe ny fanjakana miroso ary manaraka hatrany ny fivoarany haitao arakajy mirindra maneran-tany. Naterako tomavo sy njara Randriantsoa tatra ny andinjiny izay. Fantaratsaina artifisialy na intelligence artifisialy no anisan'ny efa miroborobo amin'ny sehatry ny haitao arakajy mirindra sy ny fifandraisan-davitra maneran-tany. Tsy tara i Madagasikara fa miroso hatrany amin'ny sehatra io amin'ny alalan'ny ministera ny fampirobona ny haitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ampidirina amin'ny fikirakirana ny antotan-kevitra rehetra eo anivon'ny fitantanan-draram-panjakana noho izany io fanaratan-tsaina artifisialy io ankoatra ny fampirobona ny haitao arakajy mirindra izay efa irosona hatrany amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany moa ny fiara-miasa miaraka amin'ny ministera isan-tsokajiny fametrahana n'le e-gouvernance na ny fampiasana zany ny transformation digitale eo anivon'ny fanjakana fa tsy fanjakana rery ihany fa eo koa moa ny sehatra tsy miankina miaraka miasa amintsika amin'ny fampiasana ny fifaneraserana miaraka amin'ny daholobe dia etontsika ny thématique antsika androany dia spécial satria resaka données na gestion de la donnée na gestion de la data izany hoe ny fikirakirana ny mombamomba ny olona ohatra dia ao anatin'izany no fizarana traikefa miaraka amina mpiara-miombona antoko sika miaraka amina orinasa avy any ivelany mampiasa an'izany gestion de la donnée zany fa indrindrindrina ny fampiasana ny hoe intelligence artificielle eto Madagasikara. Mba ahafahana miroso amin'ny fametrahana io faneran-tantsaina artifisialy io sy ny fitohizan'ny asa fampirobona ny haitao arakajy mirindra eo anivon'ny fanjakana dia misy ny atrikasa no tanterahany ministera ny fampirobona ny haitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra mandritry ny roa andro andraisana ny hevitr'ireo manam-pahaizana eto an-toerana sy avy any ivelany mba ahafahana mampiasa io sehatra io eto Madagasikara. Ao daholo zany ireo ministera rehetra mampiasa logiciel, mampiasa base de données centralisée, mampiasa application izay ilaina ny fampiasana azy miaraka na amin'ny teny vahiny hoe interopérabilité satria ahafahan'ny ministera rehetra zany miara-miasa dia mizara ny données satria raha ohatra ka ny any ministera ny intérieur manana ny données ny maha-olona rehetra eto Madagasikara na resaka carte d'identité zany na resaka ny démographie any amin'ny santé nefa no ny fa resaka fahasalamana dia any amin'ny enseignement supérieur na any amin'ny éducation nationale ny fampianarana any amin'ny ministera ny toe-karena ny resaka aba resaka etra sotran'izany dia ny momba ny olona rehetra zany mila centralisena dia mila apetraka ny interopérabilité an'ireo base de données rehetrarehetra ireo dia ampiasana ihany koa zany ny intelligence artificielle ahafahantsika ohatra ho an'ny daholobe zany miplanifie na mijery na mitsinjo hoe aiza ny tokony toerana asiana toeram-pianarana, aiza ny tokony toerana asiana toeram-pitsaboana, aiza ny tokony toerana asiana mpitandro filaminana ao anatin'le fikirakirana le données ny ilaina an'izany no fametrahantsika n'le tetika asotran'izao ahafahantsika koa eto Madagasikara zany misitraka ny fahaizan'ireo manam-pahaizany any ivelany izay miaraka amintsika eto ankehitriny. Raha ny tontolon'ny haitao arakajy mirindra manokana efa mandroso ny asa amin'izao fotoana izao ary anisan'ny vaindohan-draran'ny ministera tompon'andraikitra indrindra eo amin'ny tontolon'ny asa-panjakana izay tafiditra anatin'ny politika ankapobe ny fanjakana ankehitriny.